Osikafany indray ny orinasa sasm hoe ny filohan'ny Repoblika Androany nandritra ny fandalovany tany Brickaville. Ny joro iray aman-dreny, ny ainso sy ny tondra vahaolana ihany koa ny tenany, manoloana ny disadisa amin'ireo mpiasa sy ny orinasa, nisy ny fanelanelana natao. Izy aminareo no atsangano ny tanan'izay tsy manaiky. Ianareo ndray zay maniry ny anoizana ny asa ny amboan'ny sasma tsy mividy zarany io atsangano ny tananareo. Araka ny marimaritra iraisana afaka maneho ny asa ny orinasa sasm, fepetra maro no apetraka amin'izany. Entina piroboroboana ny famokarana sy ampihenana ny tany fanafaran'entana avy any ivelany no nandraisana izao fepetra izao. Hojerena manokana ihany koa ny ahafahan'ny mpiasa misitraka amin'ny vidiny mirary ny siramamy vokarin'ity orinasa ity.